No ny zava-misy fandaharan'Andriamanitra amin'ny fanaovam-peloma ny tompoko lahy Raha Maurice. Anio asabotsy fahaenina ny volana Jiona, taona 2024. Anaovasika ny lamesa fanakinana ny fanahiny Raha Maurice eo am-pelatanan'Andriamanitra Ray. Ny rafidirana ataotsika au niveau ny varavaran'ny lanitra, firana vaovao pejy 'Manome voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva isika amin'ny fitatanany, fa izy no mpandahatra, isika moa lahatra ary dia manaiky an'izay fitatanany izay hatrany. Ka na eo aza ny fahasarotan'ny fisarahana manaigna dia tsy manome siny an'Andriamanitra isika ary tsy mifagnome siny, fa manome voninahitra azy hatrany ary batoky ny fitiavany, batoky ny fitatanany. Mahasiaro anefa isika fa tsy lavorary fa samy manana ny fahalemeny moa, manana ny fetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'izy tompo. Fa afasika miara-mankalaza sy manatanteraka n'izao sanamasin'ny zao ary dia ndelo isika mianakavy tsara miakavy. Tunasika hatrany fiainana mandrakizay. Ary hivavaka isika. Andriamanitro, tena fombanao mandrakariva ny mianatra sy mamindra fo. Ko mitalao aminao izahay, fa nihavanay Rakoto Mahafaly Maurice mpanomponao, izay vao nasianao hifindra monina any aminao. Nanantenanao sy nilonao izy fa avelony. Fomba eto any amin'ilay tena tanirazana, idioka ny asa marana mandrakizay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, ny Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao ray sy ny fanahy masina, amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Sady dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniela mpaminany, ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo,
Vakinatra amin'ny andiny voalohany faranana amin'ny fahatelo. Tamin'izay izaho Daniela dia ory ary nandreny teny tompo nanao hoe: amin'izany andro izany nisangana i Misely ilay filoha ambony izay miandaly amin'ny zanaky ny firenenao. Ka amin'izany no andro fahoriana sy mbola nisy ho azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Amin'izany dia voavonjy ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra eo amin'ny boky, ary maro amin'ireo mandry ao amin'ny vovotany no hifoha. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa ny sasany ho any amin'ny lasa amam-pahoriana mandrakizay. Zaho ho efa hendry. Zaho izay efa ho endry, hamirapiratra ohatra ny famiratry ny lanitra, ary izay ho ela nitarika ny maro amin'ny fahamarinana, ho tahaka ny kintana mandrakizay. Zany ary no tenin'ny Tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe: aoka tsy hitebiteby ny fonareo, ino an'Andriamanitra ianareo ka minoa koa. Misy fitoerana maro hatramin'ny raiko, raha sy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray aho hakanareo ho any amiko, dia izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Tôma taminy: tsy fantatra izay alehanao Tompoko, ka ahoana no ahafantarana ny lalana? Ary hoy Jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny rahy afa-tsy amin'ny alalako. Izany ary kankalazao ny teneny Tompo. Ny kristiana havana mahery ny lahitr'Andriamanitra dia tafakamana amin'ny safidiny eto asika mianakavy amin'izao fisarahana manaigna misy eto anivon'ny fianakaviana amin'ny fahalasany Rakotomafaly Maurice izao. Ka andro manjombona izay ataon'Andriamanitra asika handinika ny fitiavany na dia ao anatrehan'ny fahafatesana aza ity androandroany ity. Ny zavatra atao hoe soa ihany dia manam-pinoana isika, ary vao mainka aza moa mametraka an'ity sorona masina ity ho voalohany raharaha hanaporifoana ny farafitiavana sy ny farafanangana Andra Maurice izay hitohy amin'ny ady ara-piarahamonina sy ara-pianakaviana rehefa avy eo. Tonga zahay mitoditody lasa malaky, kazakazaka lasa mahadia,
fa agny ny ray aman-dreny évêque monseigneur Fidelis Antananarivo zay sy eto toerana fa mamita fisaboana agnapitan-dranomasina agny Italia. Miombom bavaka tanteraka amintsika makahery sy mampitraka ny fianakaviana amin'ny alalan'ny vavaka ataony manokana agnapitan-dranomasina agny. Raha tokony maketo koa mampiaravikera général dia tsy eto noho ny antony amin'ny iraka ampanaovan'ny évêque azy fa mingena pastoraly agny amin'ny districtny mito izy hatramin'ny alakamisy mandraka ity androany indrindra fa mifarana ho amin'ny raha piso zay misy koa sakramentany fankahirezana agny reo membre ao anatin'ny bronze frahalahiny pretre ry pera honoré dia izy mandray ny peravikera général igny mito ry pera nonna amin'ny solotegna azy satria raha tokony makaigny laka dia misy kominy voalohany ao anivon'ny paroisse cathédraly kay mopera nonna amin'ny secrétaire ny frahalahiny pretre ato amin'ny diocèse azy no manao famangina pastoraly sy mizara sakramentany fankahirezana agny amin'ny districtny laka iarin'olo fa indreto kosa zahay visivitsy satria fatatsika moa fa ao anatin'ny tontolo magnodidina ny fetiny sakramenta masina raha piso ty programme androany ity saky sendrasendra fandriamanitra moa no mandahatra ny zavatra rehetra ary ireo pretra any amin'ny district sy paroisse maro dia miombom-bavaka amintsika mianakavy fa ireto solo tena tonga eto dia tsara ny ampahafantarina azy fa misy sao dia tsy fantatratsika neria fararia mon père rakoto mamonjy Antoine père Antoine miasa aty zafy magniry avaratra miaraka amin'ny mon père raty ny ato akaiky ny ato mon père Miora izy no ministry ny résidence amin'ny zato aty ambositra mikarakarany trano sy ny sakafo ary ny fiahina ny pretre sady vikera dominical miara-miasa aminay eo amin'ny paroisse cathédrale. Ny ato akaiky ny ato mon père atatsika tsara mon père Jean Baptiste rakoto eo izy dia miezaka tany ary hita mandrakariva raha mbola firahalahiny pretre ary tenenina nao anatin'ny hapalena nao anatin'ny harafena dia eo izy sotrazy manokana satria dia tena maneho ny atao hoe ray aman-dreny tsy mahafoy zany sa mahafoy rahalahy dia miaraka amintsika mianakaby ato mon père Haza zay vikera miaraka amin'ny mon père Ndria any amin'ny district ny miarana avaratra ato kosa mon père Désiré Kiré ato Kiré Fanampy zava vikera ato amin'ny district ny Mimady Maitenange ato ny catéchiste Emmanuel sy Jean Baptiste ary mon père Pakasara izy mon père Sik Marcel hitasika matetika amin'ny hainao manjery Otoba sy ny sisa anisany atao hoe tena tompony serasera eo anivon'ny diocèse miandraikitra ny gazety Ada sy ao ihany koa ny miara-miasa amin'ny Didek miaraka amin'ny père Ledovic zahay sy mon père Andria moa eto mitariky an'ireo ekipa sady mifanotrona amintsika mianakaby ary misy masera be bebe mon père Andria manao présentation masera saika atao afara mako ny mpitariky misy masera avy amin'ny maseran'ny Saint Joseph Teklini misy vavy izy ao masera avy amin'ny Notre Dame de Fatima miasa miarina avaratra masera avy amin'ny Jeanne Delano miasa Tata Malaza miarina avaratra dia misy ny masera avy amin'ny Fomasin'i Jesoa maromaro izy ireo dia ireo hitanareo ireo dia misy frera anankiray miasa ao amin'ny Radio Maria. Misy fotoana lavalava izy tany tany Frantsa tany amin'izao fotoana zao dia atao anivon'ny diocèse miandraikitra ny fifakry miandraikitra ny hôpital miandraikitra ny karazana zavatra maro fa indrindra moa fa dia mitariky anay isanjy dia ao anatin'ny fampizarana ny ten'Andriamanitra no anaovana zay fampahafantarana azy zay fa ny ten'Andriamanitra zay nivakina tamintsika teo bokin'ny Daniela mpaminany izaho Daniela dia ory nandre ny tenin'ny tompo nanao hoe amin'izany andro izany hisangana i Michel ilay filoha ambony izay miandany amin'ny zanaky ny firenenao manambara fahitana karazana teny divahino récit apocalyptique ty tenin'ny Daniela mpaminany ty fahitana ny andro fitsarana ny andro farany ny hitsarana n'izao tontolo izao fa eo ny misy karazana zavatra ohatrany mampitebiteby sy mampatahitra fa hotsika zay mino hotsika zay manay ny finoana hotsika zay kosa efa manay ny fahazavana ao an'Andriamanitra amin'ny Kristy dia ohatrany hoe tokony hoentsika miandry azany fitsarana izany satria ary amin'ny farany dia teneniny mazava tsara hoe
Ary maro amin'ireo mandry eo amin'ny vokotany no ifoa. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa ny sasany ho amin'ny lasa amam-pahoriana mandrakizay. Izao no efa nandre. Izay efa nandre hamirapiratra ohatra ny famirapirata ny lanitra. Ary izay ho efa nitarika ny maro ho amin'ny fahamarinana ho tahaka ny kintana mandrakizay. Ilay fahamarinana sy iainana ao anatin'ny fiainana maha-kristiany ny voalazana faraparana io. Dia izay no teneniko teo ohatra hoe fitokisana sahady no iandrandrantsika ilay fisaran'Andriamanitra ao amin'ny vakteny sy vakina tamintsika teto fa misy izay teny soratra marikay apôstôly kristiana ho an'ny kristiana tany Korintiana voalohany izay anamarandriamasinay Paoly fanantenana lehibe sy faniriana ho amin'izany fahafatesana izany. Dia miredareda ny fanekekezana sy mihetaheta te hanakaiky ny tompo. Ny fahafatesana teteza tokana tsy azo hitivirana laha tokana tsy maintsy hombana ho antsika. Fa atao anatin'izay nefa ny apôstôly Paoly dia satronay miaro amin'ity vatana ity satria manana trano narafitanan'Andriamanitra fa tsy narafitan'olombelona zahay raha miala amin'ny vatana. Ary raha mbola mitoetra amin'ny vatana izahay dia manalavitra ny tompo. Fa eto ilay fitsarana efa ambarany bokin'ny Daniela mpaminany ho tsika izay minona ndray finoana dia manana nitoky antoky ny fiainana mandrakizay. Ary io no mahatonga Andriamasonay Paoly sy sarasara ny ohatra hoe misy riritra ny fahafatesana mba ho faty ao amin'ny tompo, hanakaiky ny tompo, hanakaiky ilay mianso. Mba mivavaka mba tsy ho faty, miezaka amin'ny tia, manao asa fitiavanama mba tsy ho faty. Teo sara fahafatesana ao amin'ny tompo. Amin'ny tapany andrefana tamin'ny toerana resaka taloha tamin'ny tapany amorobosy igny tena mafimafy ilay fivozana ilay fikambanana hoe mba sara fahafatesana, mba sara fahafatesana. Fa inona moa ilay sara fahafatesana fa tsy ny fidirana ao anatin'ny fahazavany finoana ve ka miaina sy mandeha araka ny Kristy amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fifanazavana eo amin'ny mpiarabelona. Ao amin'ny tenan'Andriamanitra faharoa izay novakina tamintsika teo. Jesoa makaheriny ny mpianatra. Misy mpandinika filozofia, teolozia, samy mikaroka mafy manahoana makaia ity fahafatesana ity. Fa ilay mpandinika filozofia, nandinika an'io manao kory, makaiza ny olona rehefa maty, toatra maty aby, madinika maty, ny tanora maty, ny vavety maty, ny mahanja maty, ny mpanakarena maty, ny bado maty, ny olona manampahaizana samy maty. Ny mahiahia maty, ny ekipo sy ny behato ataoko maty aby. Dia makaiza fa nodiniany ny zavatra rehetra dia hainy ny andohany sy ny hafarany. Fa rehefa tonga eo anatrehany fahafatesana, tapitra ny hainy, tapitra ny probleminy. Dia izao no teniny tamin'ny farany rehefa tsy hitany hoe makaiza moa ny maty, dia ina ny hafarany, voatra samy maty aby ny tonga any lasary sy ny veriny. Dia izay no teneniny hoe aleo mangina. Aleo mangina rehefa tonga eo amin'ny fahafatesana. Satria nampiasa ny sain'olombelona izy hanakarana ny hevitry ny fahafatesana fa tsy nandalo tamin'ilay hevitr'Andriamanitra ka nahalala azy araka ny fahalovana ara-pinoana. Izany nateo amin'ny fahendren'olombelona amin'izao fotsiny izy ka nitoko tena ohatra ny Ansikely Bezara te hahalala ny tanjona sy ny hafaran'ny olombelona fa tsy nahalalaka ho izy hoe ny Jesosy noviana sy mba lava izay tena hoe ato ny tranoko, ato ny misy ahy. Fa rehefa manontany ny mpianany, hoazy ianao, aviaka zahaho. Tsy milaza ny tena fisiany mazava, fa tamin'ny farany vao hita io. Dia niteneniny hoe ny zanak'olona tsy mba manana izay hampandrian'ny lohany, fa ny amboadia mananavaka, ny voromanidina manana ny akany. Fa teo ambony lakroa no nahitana ny nampandrian'i Jesosy ny lohany farany. Eo no nanambarana ny farafitiavany. Dio ilay lalana soritany lazainy amin'ity evanjely ity androany, hitarihan'ny apôstôly, izay mitebiteby sy matahotra. Fa tarihany amin'ny lalan'ny fahazavana ka mahalala ny dikany sy ny hasina ary ny tantsika izay mandalo amin'ny fahafatesana ho teteza tokana tsy maintsy hombana, fiofoana, fifindramony araka ny vavaka voalohany nataonao Pera Paoly Jules teo, hifindramony ao any aminao, hidioana ny asambarana mandrakizay any amin'ny tena tanindrazana, misy ny tena fiainana. Akhevitra moa miaraka amin'ny Jesosy tamin'ity evanjely ity hoe aoka tsy hitebiteby ny fonareo satria samy mitebiteby. Samy matahotra tahaka ilay mpandinika teo mitady ny hevitry ny fahafatesana fa tsy mahalala. Fa antsika mino ka mandinika sy kelikely miaraka amin'ny Jesosy dia mahalala ary tena samy mahatsapa hoe kay raha fandalovana, fivahinianana, rano miteboka anaty ranomasina misy fotoana iainasika eto tany fa ny an-danitra ary maharitrela. Notarian'i Jesosy tamin'ny variteny mazava hoe minoana Andriamanitra dia minoa ahy koa fa efa nalaza taminareo aho handeha hamboatra fitoerana ho anareo ka rehefa lasa aho ka vita ny fitoerana ho anareo dia iveriny aho haka anareo.
eo anatean'io ny fahafatesana dia endrika fandalovana-Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika, endrika fiverenana amin'ny Jesoa makatsika, ary raha io fampanantenana amin'ny Jesoa io antoko mandoka ny fanantenana dia ny hoe vita ny fitoerana ho anareo anatin'izay raha Maurice. Olony finoana izy, niriaria ary niarabelona nandritra ny fotoana lava, nandritra ny fiainany manontolo tao amin'ny eglizy, lay lalana foritan'i Jesoa hombana, hiampitana makany amin'ny tena fiainana. Vita ny fitoerana ho azy. Ka raha ohatra ka fandalovan'i Jesoa eo amin'ny fiainana ary ny fahafatesana, ny maholombelona moa eo ihany dia maharary ny fo, mitomagny, lasa-dranomaso, manjombona ny fiainana satria misaraka managna, misaraka makavana, laozakavana, mandahoavana, mafy zany. Fa raha ny fampanantenan'i Jesoa ny fandalovany eo dia ohatrany hoe mankahery sahady satria fikasihan'i Jesoa Kristy ny fiainatsika. Fandalovany Jesoa amin'ny fiainatsika, Jesoa lay narafitagnan'Andriamanitra fa sy narafitagnan'olombelona, lay lova maharitra mandrakizay. Fa ny ato tany miady ny lay lova tanimbary fotaka, ny vola taratasy, ny ompihena ary mampiady eto, io ohatra ny hoe agnaran'iray tompotompoana sy fikirana. Fa sokavan'i Jesoa ny maso kristianina, saihonina, sy fikitra, sy hitanoloka amin'ilay lovana harenana agnaran'iray mandalo fa hitodika sy fikitra amin'ilay agnaran'iray maharitra mandrakizay an-danitra. Fantatrareo ny lalana ho any amin'izay alehako dia mbola miteny lalana koa izy lalana. Tsy fantatray izay alehanao, ka hoana mahafantaranay ny lalana. Lay aleha dia mitantona dia lay agnaran'iray lova maharitra mandrakizay. Io ilay tenenin'i Jesoa, ka mahatonga an'i Jesoa nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny andalan'ny soratra masinay iray miteny hoe misaotranao aho ray tompon'ny lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika sy ny sopo, nambaranao tamin'ny mpivavaka sy temaratelo ny fanjakanao fa nafeninao kosa tamin'ny besaina, be hatoka, bekipo, zay sy mahalalafa sy ny hareny tany, fa ny sendry, ny sopo, ny madinika, mifikitra amin'Andriamanitra ka mikasaka ny hareny lanitra. Eo lay mampiavaka asika kristianina amin'izay, eo anatrehan'ny fahafatesana. Lay tena mitsangampiantovana hoe soa ihany fa olona manam-pinoana isika. Farihan'i Jesoa hahalala lalana makany amin'ilay lova maharitra mandrakizay ary hitany ny lala tsara ka ny zoran-dra Maurice. Izorantsika mianakavy bio fa tomon-dalana mony azy. Ka eo anatrehan'izao efa tenenin'i Jesoa hoe izao no lalana. Tsy maintsy andalovana, tsy maintsy ampitana. Dia nomby akoraka ny fiainana, zay ombany tongony ombany tagnany, zay ombany tagnany ombany tongony azafady ny ombany Jesoa ombany kristianina, ny ombany Jesoa ombany zay mifikitra sy minazy. Izay lalan'ny fahafatesana, misokatra ny dikany, misokatra ny hasiny, misokatra ny transpiafaratsika eo anatrehan'ny fahafatesana. Noho ny fampanantenana sy ny fanazavana fahafatesana sy sanana-managna izay mampiombana antsika mianakavy eto izao, dia omen'Andriamanitra dikany sy lanja amin'ny alalan'ny fahafatesana sy ny lakoran'i Jesoa Kristy zay faratenin'Andriamanitra ny farafitiavany atsika, ny fahafatesantsika ihany koa ka iombona antsika fahafatesana ao amin'ny Jesoa mba ahafahantsika misy manantena ny fiombona fitsanganana sy fitenana mandrakizay ao aminy. Mitondra ny faherezana ho antsika mianakavy amin'izao atao hoe fahalasandra Maurice izao satria dia eo ny vady aman-janaka zay tapaka vahy fiatognana torovatina andiavana. Fa Andriamanitra kosa tsy mamela antsika ho irery fa mamafa ny ranomaso amin'ny tavantsika ary amin'ny alalan'ny sorona masina dia ny tena farapapina indrindra. Ary aisa ho anareo fa ho ahy manokana ny teny ho anay rehetra moa miaina azy isanandro ny tenin'i Jesoa hoe izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no hanana ny fiainana mandrakizay. Teny fanalana lahelo tsy mihoatran'izay. Fa ny tenin'olombelona manapetra, tenin'olombelona sy mampisamby ihany raindray sy mahalaza an'izay tena ao am-po satria ilay hoe volana amin'ny sakoko tarona amin'ny ranomasy dia mety mibadabady. Fa ny tenin'i Jesoa ndraimbava ho antsika izay mino, nandray ny finoana, ny velona sakramento, nidra tao anatin'ny vavahady ny finoana tamin'ny batemy, ny velona ny Eukaristia, miaina tao anatin'ny eglizy, manao eglizy miaradia mandra-pahafatiny dia mahazo matoky fa manana ny fanantenana sy ny toky azahoana ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny tenin'i Jesoa. Zay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no hanana ny fiainana mandrakizay. Inga ny vavaka irahantsika magnatanteraka eto azahoan'i Maurice ny famindrampon'Andriamanitra satria ny vavaky ny velona no azahoany izay nodimandry ny famindrampo, isika kosa samy hanana ny hery hahavita eny vity hatramin'ny farany. Maurice mandria-piadanana soavadian'ny lalana ny vavaka. Yeah.
rehetra izao sorona irazika manolotra izao. Aviavatreo zahay ray fa manolotra izao sorom-pifona izao anirakoto mahafaly orisy mpanomponao. O raha misy pahotana mbola tsy afaka aminy na kilema manaraka azy fa olombelo izy dia mba entraoka diovy fa be fitiavana ianao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fomba sika mianakavy aneny tompo asianrato ary ny fo isaorerекасtra ny tompo andriamana isika. Menika sirarany tokoa ary sady mahavonjy misaotra nalalandavatra zatray ary tompo ray masina Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra somarak'izay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ao aminy no bolika ny fanantenana isangako velona sy ho sambatra ary eo mitebiteby eo mpiheverana ny fahafatesana ny lalana sy mety diavina dia afa mionona eo mpanantenana ilay sy fahafatesako avy. Satria ho anjeminonao ray miofo ny aina fa sy levona ary rehefa rava ny finena mandala eto tany dia isolo finena maraky zakiosa ny an-danitra. Izany iarahana amin'ny anjely sy miaraka anjely fiketrana sy ny fiandianana ary mitavika ny lanitra tontolo mihira sy mankalaza ny voninahitra ao amin'ilay ansa vetekina arandava. Tokoa ianao ray loharano ny fahamasiana rehetra ho mianto aminao zahay ary tsahiny fanahinao toy ny andro lanitra anamasina ireto fanomezanay reto ao zary atana sy rano Jesosy Kristy tomponay. Amin'izy efa tongotra izaraka nanaiky ny sitrapo dia nandray mofo ary ny saotra zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe tsy amia mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany tionany avy ny sakafo dia nandray ny kialisy izy. Saotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe tsy amia mandray sy misotro amin'ity anareo fa kalisy misy ny rako ity. Raha iorena ny fanekam-pihavanana vaovao sady mandrakizay alasaka ho anareo soanibesiny maro famelana ny fahotana ataovy izao fahatsiarovana ahy. Eny mahatsiaro zanakao maty sy nitsangako velona zahay ka tolotra ianao ray mofo antoky ny fiainana sy ny kalisy antoky ny famonjena ary velom-pisaorana zahay fanekenao mendrika izao reto anoloanao sy ianao fanompoam-pivavahana aminao ary mitalaho tanandroy zahay mba atambatry ny fanahy masina hoe ray
fa miombana anjara amin'ny vatana sy ny rany Kristy. Sarovy ray ny eglise namelopatranay rantany ataovy izay alavirary azy amin'ny finoana ny fanantenana sy ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-drenay ny Papa Léon 440 ny evekanay Monseigneur Fidelis Cotonarivo izay mianakavy izay miaraka manolotra an'izao sorona izao ity fianakaviana idona pahoriana ampionony sy ankairezo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fisanganako velona ary mivavaka ho an'ny mpanao raha masina rehetra tsy hakanavaka. Raio mitalao vavaka aminao izahay ho an'ny tompoko lahy Rakoto Mahafaly Maurice mpanomponao izay vao natsoinao niala tamin'ity fiainana ity mba ho any aminao niara-ny fahafatesana sala amin'ny zanakao izy ka ingany sangako velona to azy koa tsarofo koa reo avanay efa nodimandry nanantena ny sangako velona sy izay rehetra ny aloha lalana anay mba raiso izy ireo ahita ny fahazavany tavanao. Ary amin'ny raha fo izahay rehetra endrika iombana anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masiny Maria Virziny renin'Andriamanitra sy masinda Josefa vadiny masina ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany ary hiaraka dera sy ankalazanao ny izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy samy miarao aminy ry Andriamanitra ray mahivany zavatra rehetra ianao avokoa ho fanahy masina hiaja mamoninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Rehetra ray ary mba feno ny fiadananao ny andro iainanay ingany eo manindra fanao zahay sady afaka mandrakariva amin'ny fahotana milamina sy azo tebotebona toinona na toinona eto ampiandrasana ny asambarana mpanantenainao sy ny fiaviany Jesosy Kristy mpamonjy anay. Aminao ny fanjakana Jesosy Kristy tompo zokinay ianao nilaza tamin'ny apôstôlinao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo aza ny fahotanay no jerena fa ny finoany ny eglisinao ka ho sitraka ao any ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Omasika mianakavy mandrakariva ny fiadana ny tompo. Mampiavanatsika izao sorona masina Eukaristia masina ankalazantsika izao tsy salasala tsika mianakavy ny fangana ifandray tagnana haneho fampianakavy miombana sy mifankaty ary atamban'Andriamanitra ho fianakaviana iray ao amin'ny lavao. Ampi pagati e
maso zanak'ondry amin'ny fanasany. Tiany zanak'ondrin'Andriamanitra, ty le manala ny fahotany zao tontolo zao. Tombo sy mieritreritrina tompo, Ny vatana mandrany Kristy netasika ho velona mandrakizay. Sakramenta misy ny vatany oengany anampy anirako mahafaly Maurice avanay ho tonga any amin'ilay fanasana mandrakizay nomany ny Kristy ary omeny izy izay velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ary tamin'ny faraparany dia nandalo fahasarotana teo amin'ny aretina. Isika olombelona dia fitaovana ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra no tompony fandaharana, fa isika olombelona dia mizosa ao amin'izay lahatra efa napetrak'Andriamanitra. Ary ny andro handrazansika ity fiainana ity, fa hidirasika any amin'ny fiainana mandrakizay dia efa voasoratra eo amin'ny tantaram-piainantsika. Tompon-dalana ny any Maurice, falalako diavany mananaina rehetra ny fahafatesana. Koa indreto isika mianakavy, tonga hanefa ny atety farany amin'ny nofiny ity havasika. Finoana no anatantarasika izany, ary finoana ihany koa no haitsika mitalao ny alay Andriamanitra ivelomany zavatra rehetra. Koa engany ny vatany havasika mora simba izay alevina ity. Hasangany ho velona eo anivon'ny olo-masina, ary ny fanahy kosa hampiraisiny amin'ireo razan'ny olo-masina. Maty izy fa velona indray, raiky tsosa lefa voafitra, tafaverina mihavana amin'ny ray, ary ho tafasolotra eo asoroky ilay mpiandro ny sara, dia ho medika iombo-kavaliana hatrany amin'ny olo-masina, ary ho finaritra eo ampofoan'ilay mpanjaka mandrakizay. Koa mangataka aminao zahay Tompo Andriamanitray, maraiso hoe ny fanahy ity havanay nodimandry, fa efa narosaka ho azy ny ranao. Sarovy ry Tompo, fa vovoka izahay, ary toa ahitra sy voninkazo eny asaha izahay olombelo. Koa apetraka eo am-pelatananao ry ray tsara voindrindra, ny fanahy n'ity havanay, Rakoto Mahafaly Maurice. Manantena sy matoky izahay, fa hisangako velona toan'i Kristy izy amin'ny andro farany, miaraka amin'izay rehetra nodimandry ao amin'ny Kristy. Raio, misaotra anao izahay amin'ny zavasoa rehetra
narosakao tamty havanay fahavelony. Ireny rehetra ireny no amataranay fa tsara fo ianao ary miompy pahasoavana am Kristy ny olo-masina. Eno ivavaka izahay ry Tompo, ary sahy mitosaka aminay ny famindraponao. Voay midanadana ho an'ity mpanomponao ny varavaran'ny paradisa, ary engany ho fahodranomaso ho anay havany sisa tavela, mbola mandia zao fiainana izao ny teny finoana. Mandra-pandehanay rehetra hiara isenan'i Kristy, azaho anay miaona soa masara amin'isy Tompo sy amty havanay ny aloha lalananay. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Amen. Ingane isika indray andro any, mba hifankahita any ambany tany, any ambany tany lovonenako, any anomody ramialety vety fona reo hitako, lay tanàna soa tiako ery. Utunganeni fazakanao, utanteraka ny sitraponao, ety tany tahaka ny lanitra. Mionay io ianay akanao fotanay, tahaka ny miranay sinanao rasa aminay, araberanao azy toa manasy zahay, amanafanay amin'ny rasy. Andriamanitra omeny fahasoavanao, miavoko manao soazy sakaiza sy ny fahavalo, izay mahantra ny marasy ny mialay. Tary amin'ny eklisinao ny olona ivavaka aminao fomba izy, ampivalozony mpanota sy loky sy mino. Andriamanitra afary farany olona maro mbola amin'ny afandevana, ka omeny fiadanana mandrakizay izy. Hiara-nangatagna ry sika pretra. Rakoto mahafaly Morisy, hitondranao any am-paradisa neny anzevo, hisenanao toto masara neny martely, ary hitantananao hatrany Jerusalema tanàna masina. Amen. Rakoto mahafaly Morisy, handray anao amin'ny tononkira taony neny anjery, hiaraka amin'ny Lazara lay nahantra fahiny tety an-tanany ianao, eo anivony fialan-sasatra mandrakizay. Amen. Rakoto mahafaly Morisy, mandria am-piatanana ary Itranomesy rezava-tsoa mateza, anjara lovasika mandrakizay tory. Kristy Jesu Tomponay, baeto izay, hitretrakakinao, mandrakizay tory. Avokoa Lusamani bafanay, Tilanitra numbisi, Zezavasua mateza, Anzara luvasika, mandrakisa. Lasiny no ny programa ho an'ny rapiso amin'ny fizarana ny sakramenta ny fampihavanana. Ny Eukaristia fa ny androany zany ao amin'ny miady amin'ny fizarana sakramenta ny fampihavanana. Akasitrahana akatelemana ny fitototonareo, ny fahafoizanareo tena
nefa misy izao vampitenenana izao manao hoe alahelo sy vitan-torotra ary fahoriana sy vita sy fitenenana. Noho izany dia manao azafady aho ary mangatadalana sarany afazanany ary sy tsazokony vazany. Ary eo ihany koa ilay fitenenana manao hoe miteny fo mahasolanga ary miteny fo mahazoko. Ka hahasolangahy ny fitenenana ary eo ihany koa ilay hoe mera manganana fa tsy mera mandromotra. Teny mera ny amin'izany no fitombako ny fitenenana ka hangananahy ny amin'izany amin'izao fotoana izao. Indrindra fa eto ireto ray aman-dreny reto izay nampitondra ny fitenenana fa misy ray aman-dreny ato koa miteny izy manao hoe eo ary ianao anaka dia fero izao teny izao ko raisina amin'ny tanetretena ny fitenenana azafady tokolahy tokovavy. Any amin'ny soratra masina agny dia misy an'izao teny izao manao hoe any amin'ny bokin'ny Joba aoka mba sany tsara ihany ro isaorana an'Andriamanitra fa naniratsy koa. Noho izao atony misy izao na tsy menakapy izao na izany na tsy izany dia Andriamanitra no tompon'ny zavatra rehetra ary Andriamanitra no tompon'ny fandaharana ka tsy mahamamo ny misaotra azy na dia fa natomboka antsika tamin'ny alalan'ny sorona masina teo aza dia tsy maintsy isaorantsika Andriamanitra ilay natapiny avo fa izy ro nangalany misy ary nampisinena misy an'Andriamanitra efa misy rakoto mahafaly Morisy ihao antsika menakapy eto. Noho izay dia izorito zahay noho ny fanananay any mopera amin'ny rahalahy mopera kiresy mopera vikera izay nirahin'ny diocèse miasa agny amin'ny distrika na miarina varatra Ambatosia Mananganany. Koa noho izany satria lasany zoky moa dia azo tenenina hoe ray aman-dreny. Noho izay dia natambatra ty toerana ity isika menakaby amin'izao fotoana izao noho ny fahalasanan'io ray aman-dreny io ka dia mba tonga ary zahay izay hatagny miarina varatra agny amin'izany izay mitondra ny teny fankaherezana ho anareo aty mady aty ary mitondra ny teny fankaherezana ary hamafany ranomaso hanamevana ny alahelo. Ka eto anatrehazany amin'izany dia misy izao zavatra izao izay mba izay voatsarambin'ny tagnana noentinay ahatagny amin'izao fotoana izao dia ao ny amin'izany ny ranom-baritsy masaka na hoe somangidy, ao ihany koa ny amin'izany ny fehik'odiny ampimbanan'ny lasa. Eto ihany koa dia mampitondra teny etoana amin'izao fotoana izao ny fikambanan'ny masera fomasin'i Jesoa eto Mady, indrindra ny presbitera eto Mady mamelahy ianareo raha tongona an'izany teny izany satria nampitondra an'izao teny izao. Koa indreto ary zahay ny amin'izany izay tonga etony amin'izany dia manolotra an'izao ny amin'izany izay famoasantsika sy ramitambany efa lasa ireto zavatra ireto ny amin'izany. Ho fanahy azanana sy tokolahy sy tokovavy avy amin'ny teny masera amin'ny fomasin'i Jesoa. Koa raha misy ny teny tsy voalazako dia Andriamanitra hanampy azy ary indrindra fa hoe kabary amin'ny ranomaso. Ka raha miteny direkta ny lela moa raha miresaka amin'izany dia mangoro. Zoreto zahay amin'ny rahalahy mianakapy vitsivitsy izay mizoro amin'ny alalan'ny firahalahian'ny pretra ato amin'ny diocèse n'Ambositra indrindra fa agny moa ny eveka izay ray aman-dreny iombonana magneraka anay ho aty anivon'ny fianakaviana. Miara-mizoro aminay eto ihany koa miara-mitondra ny fitenenana ny masera communauté ao amin'ny Saint Joseph de Cluny ambony atsimo eo Ambositra. Mizoro zahay la kivatafo samy fondraka fa solononina fa indrindra moa mitondra ny fitenenana sa hananana ny signy sa hananana ny fondro. Ny antony dia efa nataontsika ny sorona masina fangalana an'izany indrindra koa fa teny ampitiavana agnatin'ny fiombonana dia azo antoka fa tsy hanagna-tsiny fa ny mety hanagna-tsiny angamba dia ny hoe teny diso satria volagna amin'ny sakoko tarigna amin'ny ranomaso taridro anakilahila
dia mety ny be ny very fa kely no tonga kanefa dia Andriamanitra moa no mampizory noho ny hoe finoana indrindra fa amin'ny firahalahian'ny preta ato amin'ny diocèse n'Ambositra. Tompoko lahy sy tompoko vavy rehefa nisy ny atao hoe filazana fampandrenesana ny firahalahian'ny preta fa nagnavignavy tagnatin'ny ndrondro andro raha Maurice. Tonga ny androny dia nilazana ny preta ny firahalahian'ny preta hatramin'ny eveka ka naheno dia nidodododo mihazakazaka laksa malaky sa mahadia miombana satria sy amin'ny mahafianakaviana fa amin'ny maha rahalahy any moperandria no hitondrana ny fitenenana eto amin'ny alalan'ny firahalahian'ny preta ato amin'ny diocèse satria ny preta dia praitaposa ombikibo eo anatrehany fisoronana sy ny firahalahiana dia amin'izay lafin'izay no izoroana indrindra ka eto moperandria eto ny fianakaviana. Rehefa naheno zahay dia midodododo indrindra moa fa sahamohan'ny fotamany sahamohan'ny alahelo efa milamina fa hitondra ny teny fankahirezana sy fiononana ary anao vatony vrano miaralagna miaramiagna amin'ny fianakaviana ary efa ndrano vory tsy tondraka dia miaramiondrika sy magnako dia miaramitraka zay moa ny firahalahian'ny preta fa indrindra fo miaramanana satria tombony hoe varavarana ivoahany moa ny aty ankosy ambalafeno fa ny fo miaramanana azy dia ny firahalahian'ny preta manontolo zay tarihany aveka ny miaramitempo amin'ny fianakaviana amin'izao fahalasandra Maurice izao. Ka sotra ny teny avy agny amin'ny firahalahian'ny preta zay tarihan'ny mopera Jean-Baptiste Rakoto sy mopera Paul Gilles raha aman-dreny nitarika anay eto no hoe mahereza feno mahereza zato mahereza rivo amin'ny atao hoe fisarahana managny araka ny teny teo fa tombondalana moa fomba ny miakandrefa mbaravarana fa indrindra koa tetezana sy maisy apitana zarahenako samy mihinana zay anjarany efa nataosika ny vavaka zay atao hoe antoko hahazahoan'ny famonjena sy ny famindrampon'Andriamanitra satria ny vavaky ny velogna no hahazahoany zay nodomandra ny famindrampo. Eto koa dia hararotinay ny misaotra amin'ny atao hoe lamina zay fampisinjovana lehibe nataonareo fianakaviana ny pretra ka nanekena ny sorona masina ho amin'ny folona dia mihoatra ny fotoana sy fanomezantsiny zay fa fisinjovana ny hita hoe programma androany araka ny teny teo dia ary moperandria sy moperahaza toerana anakiroa samy ankalazana ny sakramentan'ny Eukaristia anaovana ny komini voalohany saika ny pretra rehetra ato amin'ny diocèse dia noho zay lamina zay napetraka nareo zava-dehibe ary manambara fa taranaky ny mpino mpandova finoana mpandova fitiavana tamin'ny ray aman-dreny zay atao hoe nandovana an'izao agnarandray zao sa nagnarandray tragno natany ihany fa ny agnarandray ara-panahy koa ary mahatsiaro ny tenin'ny Baba Zozy zay manao hoe vonjeo ny fiangonana fa io ro agnarandray sika voalohany vavolombelogna atao hoe mitohaka amin'ny tendany ny faneketsika ny sorona masina hatao alohany ny adidy ara-piarahamonina ny agnatsika ny evanjely velogna zay teny napetraky Baba Zozy vonjeo alohany fiangonana fa agnarandray voalohany ka fampianaran-dehibe zay agnatsika ny finoana amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao ny endrika na dia atao hoe fisarahana sy alahelo azy. Eo anatrehan'izay dia mitondra ny atao hoe fankahirezana zahay nampitondra ny atao hoe fahodranomasony velogna solondranom-balisa masaka solondramindambany maty ny firahalahian'ny pretra ato amin'ny diocèse n'Ambositra. Eo ihany koa ny atao hoe paroasy katedraly satria moperandria zao dia mikatroka naharitra atao amin'ny paroasy katedraly io monakagna miarina avaratragny ka miompo amin'ity fianakaviana ity miompo amin'ny perandria ny vavaka angatahana sotrany irinaky eo ihany koa valinandray laona soa sakramenta fitokana tragno laona mpianakaviana amin'ity tokotany ity mba hampahetony setoka sy atavoresika mianakavy eto indray andro agny fakasitraka ary dia mivavaka sy mirary zahay hahavitany adidy hatramin'ny farany amin'ny atao hoe mondiny sy ny fagnaterana azy eo amin'ny toerana zay voahomagna hametrahana azy mahereza indrindra ary sady igny toa ny misaotra ny fanjakana satria zao vatagna mangaseka tonga ty atanyrazana zao dia avy amin'ny alalan'ny fanjakana fa raha ny biagna ny asan'ny mainy autorisation dia mitaotaorahana atsika mianakady sany tonga ty vatagna mangaseka iko dia misaotra mihambavaka ny mpitondra fanjakana ahatagna amin'ny farany ambany ahatonga amin'ny farany ambony vahy nagnaniky ny ala ny agny say tapody ny aty say very ny lalany kiapahitany vanindreo andidy ahitany tony magnaraky zay dia misangana eto agnay tompony agnarandray antony dia araky ny teny teo hoe sinapoizy namoy zao fiognany zao fa ny sitrapon'Andriamanitra ry mampiogna sika amin'ny andro fianakaviana sy ireo tompony manana azy koa gnay dia faly zany fahalasandra Maurice ho aro ifaliana
fanon fahatongavanareo satria ny alahelo fiamparahavana hoe Sajaka. Ho lefa nandray ny tainanareo dia nidododo sy nihazakazaka. Nandao ny adity amandraharaha ny andraikitra isan-karazany zay tahogoavana agny amin'ny tsirairay agny. Indrindra ho anareo religiosy, ho anareo masera izay be dia be ny andraikitra dia nilaozanareo zay fanagna tanteraka an'izao fotoana ny andro zao mifanolorana ny sorona masina amin'ny fiaraha-miombavaka hoetolo maro be satria efa tonga amin'ny niaritra teto. Tonga koa ny sasany androany dia nifagnatra teto ary niarina n'olotra ny sorona masina. Enik'azy enimboninahitre raha Maurice, enik'azy enimboninahitre ny fianakaviana sy ny agnaran-dray satria sa misy ambonina ny vavaka. Satria raha sagnatria moa misy maty koa tsy nisy vavaka natao dia aisangaha zay hiafarany agny amin'ny tany safatatra. Mino sy magnatagna asika fa zay vavaka zay dia voaken'Andriamanitra ary voraisin'Andriamanitra ampela-tagnany ny fagnandra Maurice izay nasoiny. Be dia be sy lehibe dia lehibe aminay. Anefa ndray mbola narahinareo vola amin'ny karena koa ramby tambany lasa. Nitataovina tagna miarina varatragno koa ny fosim-bary ho sakafon'ny mpandeviny. Ao ny lamba indrindra koa zay feriny lasa agn'olotra ny loto ny vatagny mankasiaka. Sa hoe nay ny sisy saotranareo tompoko lahy tompoko vavy koa ny alan'ireo volo reo dia ohatrany agnamamy eo ambody vala songaina maraigna dia andrevina koa seherio. Nagnavana azy ahatagna amin'ny toerana tsirairay ahatagna amin'ny fiky ambananagny dia mbola hitombo ohatra sanangalana. Ambarao amin'ny libe zay nagniraka anareo indrindra ny eveka fa endrika azy enimboninahitre hoe izao atao hoe fianakaviana ty ambalafeno zao indrindra endrika azy enimboninahitre koa raha Maurice zay lasa. Fa ndrovanareo indrindra ny sorona masina libe dia libe zay nataonareo teo. Indrindra ny raha ny voatsy rampy ny tagnany zay atao ho natolotra reo teo dia zava-dehibe. Koa dia makasitraka hoe tompo isodrano asika sy siminasika ny Andriamanitra meva ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Tantana ny diasika sy ny fiainasika manontolony Jesosy Kristy. Sangue no